Andriamanitra rainay tena tsara indrindra misaotra anao zay no ny fahafahana miaraka eto mba hanokatra ny teninao, hijery ny toro lalana avy amin'ny soratra masina mba hanovozana hery entina miatrika an'izao andro farany izao, mba hitondra fahazavana ho anay ka hanana fahazahoana antoka izay amin'ny safidy rehetra izay atao. Ta io manokana pastora Ratsarasotra Paula izay mpanomponao hitondra ny hafana mba hanana an'ilay fahefana, hanana ny fanomezam-pahasoavan'ny fahazavana ka dia ampaheranay izany teny izany. Ny namana rehetra izay mihaino dia mba ho sokafanao ny fonay ka ho mpandray ny teny amin'ny zotom-po ary hanovanay izany teny izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia tsika rehetra zany amin'izao takarivo zao retsika ve zany teniko zany e? Somary lavidavitra ianao. Tapatapaka. Mare ve tsika? Mare fa somary tapaka indraindray. Amty takariva ty zany a dia andalina manokana momba ny amin'ny famaranana ny hafatra zay entin'ny pastora Paul Ratsara isika, tsy mandao antsika Andriamanitra ary isaorana azy, isaorana antsika rehetra zay vonina tafavoreto amty takariva ity. Mandra-panomanana izany dia misy hafatra ara-pahasalamana foy zay ho ataoko amintsika momba ny amin'ny ny hitantsika dia pandemika zao ny zavatra aretina anankiray izay fantatsika fa aty Etats-Unis zany ary 50% Amerikanina dia manana aretina mateza izay mety hazoroana. Hitantsika ohatra raha mijeritsika ny eo amin'ny ataontsika hoe hyperglycémie ny olona miakatra siramamy dia raha jerena dia karazana tampony kely amin'ny resaka ny aretina ihany fa ambany zay dia misy karazany maro, dia ny tosi-dra, ny insuline résistance, ny resaka fatavezana, ny cholestérol sisa. Fa misy anankiray izay tena miteraka cancer dia ny fifohana sigara, anisan'ny mahatonga ny molotra, kanseran'ny vava, kanseran'ny tenda, kanseran'ny ny œsophage, kanseran'ny vavony, tatavy, ny pancréas, ny aty, ny maro samy mihafa leucémie ny keo zany voka-dratsiny sigara, ny ala koa any mitondra arevera amin'ny vatana rehetra, ny amin'ny taova izay andalovany rehetra hatramin'ny amin'ny œsophage, ny vava, larynx, ny aty, ny tsinay, ny nono sy ny sisa. Ankoatran'ny alcool sy ny tobacco na ny sigara dia ny kafe dia anisan'ny mampitombo
ny antony mahatonga kansera roa eny vokatry ny fihinanana fisotroana kafeina. Tatsika fa ny kafeina dia mety miteraka kanserana voa na ny rein, nono, ny ovaire, pancréas, sy ny sisa. Ny inona zany no iterantsika ary izay no anisan'ny fomba faharoa fiarovana amin'izy ireo. Tatsika eto fa ohatra reto zavamaniry izay betsaka vitamine A dia ambary eto ny amin'ny ireo izay efa azotsika vakiny eo, ny salady, ny abricot, ny anana, ny sy ny karazany dia misy vitamine A. Ny mavomavo kolera rehetra dia saika betsaka vitamine A avokoa ary miaro amin'ny kansera izy ireny. Kantalopy, ny vomanga, ny voatavo, karaoty, ny vomanga isan-karazany. Ny vitamine C dia ahitantsika fa miaro amin'ny nitrosamine izy ireo, antioxydant. Izany dia miaro ny vatana amin'ny fanafian'ny kansera sy ny gripa. Tsy azontsika foana amin'ny fihinanana vitamine C fotsiny ihany satria ny akondro dia ankoatran'ny vitamine C dia misy microélément sy micro element zany eo izay ilaina dia ilaina tokoa. Tatsika eo zany ny akondro, ny voatabia, ny vomanga sy ny sisa dia saiky feno vitamine C. Noho izany raha jerentsika eto ny amin'ny hoe ny abehatsahan'ny vitamine C amin'ireo zavamaniry dia hitantsika fa brocoli, ny green pepper, ny voasary, ny kiwi, ny frezy sy ny sisa dia feno vitamine C avokoa rehetra ireny. Tatsika eo zany ny amin'ny voasary sy ny amin'ny ireo voankazo rehetra ireo dia anisan'ny betsaka vitamine C. Ny vitamine E dia antioxydant ihany koa izay matanjaka dia matanjaka, dia ahitana germe de blé ohatra, ny anana, ny soja, ny blueberry, ny huile d'olive sy ny sisa. Dia feno vitamine E ary ireny dia tokony toy ny almande zany ny tanamasoandro, voana tanamasoandro dia anisan'ny germe de blé dia anisan'ny feno vitamine E avokoa ireny ary miaro amin'ny kansera. Noho izany dia manana hery ambony dia ambony tokoa ny zavamaniry, sakafo azo avy amin'ny zavamaniry satria hitantsika fa mihoatra noho izay zavatra hita avy amin'ny fihinanana vitamine fotsiny ihany ny tombontsoa azontsika avy amin'ny fihinanana ny sakafo izay misy mihoatra noho ny vitamine. Tatsika eto ny amin'ny ireo izay inona ary ny tena matanjaka indrindra reto dia apetrako eto ny amin'ireo hoe ireo folo matanjaka indrindra amin'ny antioxydant. Tatsika eo ny amin'ny voatabia, ny paoma, ny akondro, ny voaloboka, ny grapefruit, ny kiwi, inona ary matanjaka indrindra? Ny voaloboka mena, ny voasary, ny plum ary matanjaka indrindra dia ny frezy. Tatsika eo fa ny amin'ny zavamaniry fihinana indray ny antioxydant dia katsaka, ny oignon na ny tongolo, ny betterave, ny brocoli, ny alfalfa, ny brussels sprout, ny anana, ny kale ary ny tongolo gasy anisan'ny matanjaka ao amin'ny resaka fiarovana amin'ny kansera.
hitantsika eo zany ireo sakafo zay miady ary manampy ny vatana manatsara ny système immunitaire ireo. Hitantsika eo ny amin'ny akoatran'ny mahavitamina A dia misy ny atao hoe phytochemical ny ataontsika hoe ilaina indrindra sy ny green zao dia hita any amin'ny sprout na Bruxelles reny loatra ny karazana laisoa reny. Brocoli dia ahitana sulforafane dia hitantsika eo ireo phytochemical zay hita ao anatin'ny zava-maniry zay tsy ahitana azy any amin'ny fanafody. Hitantsika koa ny hery zay fiarovana azo avy amin'ny kansera dia reto zavatra hitantsika eo: ny fihinanana sakafo ara-dalàna, ny voankazo, ny vegetable, ny grain rehetra reny dia manampy atsika eo amin'ny fiarovana amin'ny kansera. Hitantsika eo fa mihinana sakafo amin'ny fotoanany manaraka amin'ny fanatanjahantena ary mampiasa ny tanin'andro, miaro ny tena amin'ny stress. Hitantsika eo fa anisan'ny anankiray izay manatanjaka ny système immunitaire antsika dia ny fahampiana torimaso ara-dalàna. Ny torimaso dia mahomby kokoa ary tsara kokoa ny torimaso ao alohan'ny amin'ny folo alina. Misy tombony be tokoa ny torimaso alohan'ny amin'ny folo alina noho ny aorianan'izay. Hitantsika fa ny mélatonine moa ny anasan'ny karazana hormone zay mitarika antsika atoy. Io karazana michargé zany vitantsika mélatonine amin'ny atoandro izy io dia vitsy fa mitombo izy io arakarak ny amin'ny alina dia toy izay le izy. Noho izany ny vatana zany dia michargé ohatran'ny karazana michargé ny tenantsika isika, ny vatantsika manangona io karazana mélatonine io dia ampiasana izy amin'ny alina. Noho izany ny olona amin'ny tanin'andro sy manana exposure zany ny olona izay mifandray amin'ny hazavana amin'ny atoandro dia afaka matory kokoa tsara izy amin'ny alina. Hitantsika eto amin'ny fahazavana artificielle sy ny dia amin'ny inariva misy production na mélatonine zay mitarika atsika ao amin'ny torimaso ary ilaina indrindra zay zavatra zay. Inona ireo zavatra zay mampihena ny mélatonine eo amintsika? Tsy inona zany fa stress dia anisany mampihena azy be dia be. Ny caféine, kafe, ny kafe dia sigara reo zavatra stress, kafe, cola, sigara dia anisany mampihena ny mélatonine ao amintsika. Ka raha fitinina eto zany dia misy vitamine anankiray zay eto dia lehibe dia lehibe tokoa ny fahalalana azy dia vitamine R, vitamine reste na fitsaharana. Misy karazany efatra izy ireo: fitsaharana isan'andro, torimaso io mila fitsaharana isan'andro isika. Fitsaharana vitamine R2 zany dia mila fitsaharana isan-kerinandro. Mila fitsaharana mety ohatra indray mandeha isan-kerinandro hoe ianao mitsahatra tanteraka apetraka daholo zavatra rehetra manahirana dia miataka mihitsy manao fitsaharana. Vitamine R3 dia ny fialam-boly, ary ny vitamine R4 dia méditation. Hitantsika eo fa ilaina manao vakansa sy ny karazany. Ilaina zany ny fitsaharana sy ny torimaso. Misy resaka moa ny amin'ny hoe protéine. Ilaina tokoa ny protéine satria mampitombo izany eo amin'ny asan'ny muscle, eo amin'ny asan'ny hormone, eo amin'ny fanamboarana ny enzyme, eo amin'ny famehezana sy ny fanoloana izay simba eo amin'ny vatana sy ny taova rehetra.
noho izany dilaina ny protéine fa misy karazany tsao be dia be zay efa ela no nandeha dia ny hoe ny protéine dia milaza ny tsao dia milaza fa ny protéine avy amin'ny biby dia tsara kokoa. Zay zany ny isan'ny tsao. Ilaintsika maka protéine avy amin'ny biby fa tsy mety raha tsy misy avy amin'izay. Amin'ny protéine avy amin'ny biby ihany no mitahaka antsika hitombo tahaka ny voalavo. Fa andeha eo jerentsika fa misy karazana protéine isan-karazany. Ny tombam-bidin'ny protéine dia samy hafa na dia samy eo ihany azy izy. Hitantsika eto ny amin'ny hoe fitombona. Ny voalavo dia ao anatin'ny 4 andro izy dia mitombo 4 habeny. Ny saka ao anatin'ny 7 andro dia mitombo 4 habeny. Ka jerevo ny totalin'ny protéine ao anaty rononom-boalavo zany dia betsaka protéine be. Rononona saka dia betsaka protéine ihany koa. Ny alika koa dia manana betsaka protéine rononony ao anaty 7 andro dia indroa 4 habeny ny alika. Ny toy izany ny goty na chèvre, ny omby misy protéine 3,3 par litre ny omby dia ao anatin'ny 47 jours izy dia 4 habeny omby. Ny soavaly koa dia toy izany. Fa raha mijery isika ny olona dia kely ny protéine ao anaty rononony ary 4 bolana ny zaza anankiray vao mitombo avy 4 habeny. Zay zany nanamboaran'Andriamanitra antsika. Tsika koa tsy natao hoe voalavo na omby na saka ka ilaina hitombo vetivety satria tsy zay no nanamboaran'Andriamanitra antsika. Ary tsy mahasoa antsika kokoa dia ny rononon'olombelona satria izay no manana protéine saza antsika. Tsy mila protéine be tahaka ny omby sy ny alika isika. Noho izany dia hitantsika eo ny amin'ny ny tombam-bidiny ny protéine ny olombelona ny avy amin'ny zavamaniry fa ny qualité ny protéine avy amin'ny végétarienne zany avy amin'ny zavamaniry dia tsara lavitra noho ny qualité ny protéine avy amin'ny biby. Raha ohatra mijery ireo sakafo amerikanina sika dia zavatra 4 lehibe ao amin'ny sakafontsika eto amerikanina dia ny ronono, ny hena, ny végétable dia ny céréales. Vitsy dia vitsy zava-maitso, anana, ny soja ary ny vomanga sy ny céréales. Hitantsika eo zany fa ny tatsinanana dia mampiasa vitsy dia vitsy ny amin'ny zavatra avy amin'ny biby. Hitantsika eo ny raha jerena akaiky ireo sakafo reto zao ny sakafo ny sinoa dia protéine dia zay tena ilaina ihany no izy ohatra hoe mihinana ireo zava-maitso izy mihinana soja izy mihinana vomanga dia mihinana céréales dia totalin'ireo protéine ireo 71 grammes. Zay ihany ny protéine ilain'ny vatantsika 70 grammes par jour isan'andro. Noho izany dia ny idéal zany raha eo amin'ny resaka ara-pahasalamana dia toy izao: ny finanana voankazo, finanana végétable, finanana zavatra tsy raffiné ary finanana ireo voamaina isan-karazany amin'ny tokony izy. Ireo zany mitondra fahasalamana. Raha mijeritsika ny olona teo am-piandohana dia izao ny zavatra misy tamin'ny andro talohan'ny safi-drano ny olona dia 700 taona mahery vao maty. I Adama, i Sety, Enosa, Kaina, Jareda, Noa dia 700 taona mahery vao maty. Rehefa nanomboka vita ny safi-drano ka nanomboka nampidirina tao anatin'ny olona ny hena dia ny fitotonganana lehibe ny faharetan'ny fahampiainan'ny olona. Noa zao dia hitantsika eo 700 taona dia aty amin'ny Abrahama dia 175 ans dia
amitsika zao de 7 taona 20 taona ny olona de efa maty na nova be ny faharetan'ny fiainan'ny olombelona zany a ny fomba fihinanana zay nisy fiovana tatsika fa ny olona zay voniny rheumatoid arthritis zany na hoe aretina artrite dia misy tombony lehibe ny finanana sakafo ara-pahasalamana avy amin'ny zava-maniry satria tena mampiena ny fivotosan'ny ny lohalika sy ny tanana sy ireo vatana zay manaintaina izany tatsika fa teo amin'ny fandaminana sy ny fanahy dia ireo olona rheumatologiste rehetra de mahatsapa zany fa ny olona zay végétarien mihinana sakafo avy amin'ny zava-maniry dia tsy mihinana fanafody betsaka akory dia tsy misy cholestérol ny calorie azo avy amin'ny tavy ho an'ny sakafo tsara de latsaky ny 30%, ny tsaratsara kokoa latsaky 28%, ny tena tsara de tokony latsaky 25%. De toy izany koa ny amin'ny sakafo misy protéine animale zany de tokony tsy misy protéine animale sakafo tsara indrindra. Misy kely fotsiny de tsaratsara ihany. De toy izany protéine végétale zany tokony atao betsaka, ny sakafo tsara dia 7,5% fa ny tena tsara de protéine végétale no manome 15% sakafotsika. De toy izany koa ny caféine de tokony ho tsy misy mihitsy zany no sakafo tsara ho atsika. Ny fibre de tokony hanana fibre betsaka isika satria zay no anisany mitondra fahasalamana. Eto indray ny amin'ny fanazarantena sy ny exercice isan-karazany. Anisany mampitombo ny cholestérol tsara ny fisian'ny ny exercice. Mampiena ny tosi-dra izy io manatsara ny insuline satria afaka mandaitra ara-dalàna ny insuline any vatana. Mahatonga ny raha ho tsy marihatra sy ny sisa sy ny sisa. Tatsika eo zany ny tombony fihazakazahana. Eto zany dia apetratsika eto amin'ny hoe manatsara ny fiainana ny na ny olona tsy milamina tsara izy rehefa manao fanatanjahantena de lasa salama de salama izy ireo. Eto de tambara eto ny amin'ny hoe fitepony fo. Ny olona manao fanatanjahantena dia mivitsy ny fitepony fo ny amin'ny 60 eo par minute ary raha vao manomboka izy de mety eo amin'ny hoe 80 de arakarak ny ezana fanatanjahantena de mihena ny fitepony fo rehefa mitsahatra rehefa manao reste zany. Keritrereto am'izany fa raha toa ka 60 par minute ny fotsika mitepo de mety maharitra 126 zany raha ohatra ka zay no jerena. Arakarak misy karazana fitempo zay azontsika fa raha mitepo betsaka foana ny fotsika mandritra fotoana maro dia mitondra faharerahan'ny fo zany de mandreraka azy aloha. Noho izany zava-dehibe eto de nia ho mila atao tsaboana zany ny aretina. Tsy misy fanafody Yeah, that's this one. Fanatanjahantena izy fa dia omentsika ny pasteur Paul Ratsara ny fitenenana amin'izao fotoana zao. Izy no amarana ny fandaharana nandritra ny herinandro zay nitondra fahafinaretanao atsika ny aino azy ary amin'ity takariva ty de mbola mino fa tombotsoa atsika ny Paul Ratsara. Google password required. Pasteur Paul Ratsara menanao ny fitenenana. Eny tompoko, faly miarahaba antsika rehetra indray
zany hoe mamerina ny fiarabana satria efa vita teo ny fiarabana. Miarahaba antsika menakavy amin'ity fotoana farany izay iarantsika ity. Dia tamin'ny fandiniana ny lohahevitra lehibe dia ny amin'ny hoe Kristy lay tsy mandao amin'ny sarotra. Ity tokoa ny ataoko hoe takariva farany izay iarantsika amin'izao fandaharana izao. Ka isorantsika be dia be Andriamanitra satria izy no nanome antsika ny fotoana, nanome antsika ny aina ka afaka manatrika an'ity fotoana androany ity isika dia ny fotoana farany izany. Isorantsika ihany koa ny mpandahatra, mpandrindra Dr Bell sy ny mpiara-miasa aminy nanao izay hatanterahana an'izao programa izao. Ary isorantsika izy ny amin'ny fandaharana momba ny fahasalamana. Mino aho fa tsika tsiraray avy dia miara-manaiky fa tena nilaina dia nilaina tokoa izany fandaharana ara-pahasalamana izany. Sa ahoana ho isika? Mino aho fa samy resy lahatra isika tsiraray avy ny amin'ny zava-dehibe an'izany fandaharana momba ny fahasalamana izany. Nazava dia nazava ka anjarantsika zany amin'izao fotoana izao ny manatanteraka an'izany eo amin'ny fiainantsika. Manaraka an'izany dia faly ihany koa misaotra antsika rehetra izay tonga tsy tapaka manatrika an'ity fotoana ity. Fa efa trandro androany tokoa izany raha tokony any amin'ny toerana sasany moa any Amerika amin'izao fotoana izao araka ny voalaza mbola mazava tokony nandeha tongotra na mijery asa amin'ny zavaboary na mipetrapetraka kanefa dia tonga isika ary tao anatin'izany ihany koa ny any antsinanana efa somary arivariva ihany kanefa dia tonga eto isika mianakavy manatrika an'ity fotoana androany ity. Ry havana, nandritran'izay 3 andro izay ary ny fahefatrandro androany dia nandinika isika ny amin'ny io lohahevitra lehibe izay nofinidy io dia le hoe Kristy tsy mandao amin'ny sarotra. Raha ny fiainana manodidina antsika tokoa ny jerena dia hita fa mandalo zavatsarotra ity zao tontolo izao ity. Hita miariary zany eo amin'ny zavamisy na eo amin'ny ataontsika eo amin'ny setry ny firenena izany na eo amin'ny setry ny iraisam-pirenena dia hita miariary ny fahasarotana. Eny na eo amin'ny sampatan'olona koa aza isika izao dia samy miatrika zavatsarotra, samy mety samy hafa kanefa mety zavatsarotra. Eo ihany koa ny fiaikana maro isan-karazany izay atrenany amin'izany. Ny zavatra nianarantsika nandritran'izay 3 andro izay dia ny hoe tena tsy mandao antsika tokoa Andriamanitra. Fa miaraka amintsika mandrakariva koa amin'ity androany ity dia amarana an'izany lohahevitra izany isika. Tsy hoe mamarana ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra akory fa tokony mbola hitohy izany fandiniana ny tenin'Andriamanitra izany fa ny programantsika zany amin'izao andro mifanesy izao no mifarana fa ny programa izay andinitsika ny tenin'Andriamanitra dia irariana ny mbola hitohizan'izany hatrany hatrany. Ka ny amin'ity androany ity dia nampitondraiko ny lohateny hoe tsy mandao mandrakizay. Andriamanitra dia tsy mandao mandrakizay. Andeha ary anondrika ny lohantsika hivavaka isika. Ray malala tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao zahay satria mbola omenao an'izao tombonandro izao indray ary mbola omenao anay ny fotoana azahoanay mifampahery, azahoanay manovo fahalalana avy ao amin'ny teninao ary eo amin'ny siansa ihany koa azahoanay miroso hatrany hatrany ka afaka mandia ny lalan-tsarotra. Koa raha anomboka ny tapany faharoa amin'izao fotoana izao zahay dia miangavy anao mba handray an-tanana n'izao fotoana izao ka tonga anay tsiraray avy ahazo hery lehibe, tonga
izao fotoana izao ho fahasoavana sy fitahiana ho anay tsiraray avy. Dia apetraka ny ampelantananao ny fiainanay rehetra hatramin'izao karitra mandrakizay. Amen. Ry hava-malala, hitantsika tokoa, hitantsika eto zany aloha ho zaraina aloha ny écran. Tsy mandao mandrakizay. Zay zany ny lohahevitra zay bandintsika amin'ity androany ity. Koa efa hitantsika teo zany ny amin'ny hoe Kristy ilay tsy mandao antsika. Fa manana planina izy. Ny planina zay ataony dia tsy planina ny amin'ny hoe eto amin'izao fiainana izao ihany. Fa planina mandrakizay. Ny tsy andaozany antsika. Dia zay le voalaza ao amin'ny Jaona 4:4, ny 1:1 ka hatramin'ny 1:3. Lay manao hoe aza malahelo ny fonareo. Minoa an'Andriamanitra ary minoa akoho. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy zany dia efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo any amiko. Ka izay toerako no toeranareo koa. Eo amin'ny Jaona 4:4 zany no ahitantsika an'izany. Eto zany dia manome antsika teny fikasana sarobidy Kristy. Ary milaza izy manao hoe andao, niresaka tamin'ny mpianana izy tamin'ny fotoana io. Ireo mpianana izay niaraka taminy nandritra ny 3 taona sy tapany, nanofana azy ireo Jesosy Kristy. Dia tonga ny fotoana izay tsy maintsy ialany, tsy maintsy andaozany azy ireo. Andeha hozy izy, andeha hanamboatra fitoerana ho anareo mba azahoantsika miaraka mandritra ny mandrakizay. Dia ho avy indray handray anareo ho any amiko ka izay toerako ny toeranareo. Zany hoe ny planin'Andriamanitra zany, ary mahafinaritra an'izy zany, dia ny iarany amintsika mandritra ny mandrakizay. Ka le hoe tsy mandao amin'ny andro sarotra, zany hoe zavatsarotra zao iainantsika zao, dia tsy hoe amin'ity fiainana ity ihany, na hoe zavatra amin'ny fotoana fohy no anatanterana an'izany, tsy ariavana, fa tena tsy fandaovana mandritra ny mandrakizay. Tsy mandao antsika mandritra ny mandrakizay Andriamanitra. Ho avy zany Kristy, anome antsika izany fiainana mandrakizay zany, anome antsika ny amin'izany hoe toerana ho antsika. Ka izao no zava-misy. Rehefa ho avy Jesosy, rehefa ho avy izy, dia andray ireo zay vonona ny andray azy. Andriamanitra manko tsy manery antsika na oviana, tsy manery izy, fa mitady izy ny amin'ny hoe ahoana no zay vonina ihany zany no raisiny amin'izay fotoana izay. Dia zao no voalaza eto. Rehefa zany fiaviany Jesosy Kristy zany, dia lazainy amin'ny Petera 1:7, ny 1:10, fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny Tompo. Ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimrimona mafy, ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa zay eo aminy. Zany hoe zany Kristy ho avy, ary ireo famantarana ny amin'ny fiaviany voalaza ao amin'ny Matthieu 4:4 moa zany, ireo famantarana, satria Kristy nilaza hoe laza aminareo any amin'ny hoe inona daholo ireo famantarana ny amin'ny iaviny. Dia hitantsika izany amin'ny zava-misy ao anatin'izany, zao rety mandringana izao fikorotanana zao, efa famantarana daholo zany fa ho avy Kristy, ho avy izy. Ary zany fiaviany zany dia tsy misy mahalala ny amin'ny hoe amin'izao ora izy no avy, na hoe amin'ity andro ity izy no avy, tsy misy mahalala n'izany, fa lazainy hoe ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny Tompo, zany hoe tsy ampoizina izany. Dia zao rehefa ho avy izy, dia zao ny zavatra hitranga. Ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimrimona mafy, ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Zany hoe zany Andriamanitra dia manana planina lehibe
dia ny anome antsika fifaliana mandrakizay. Ka io fifaliana mandrakizay zay omeny antsika io dia tsy maintsy eloavan'ny fanadiovana tanteraka, zany hoe fanavaozana tanteraka anyity tany ity. Tsy ity tany ity any zany no amboamboarina io satria hita fa efa mesimba, fa araky ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'io Petera io ihany dia mbola ahitantsika sahady ny amin'ny hoe manana planina lehibe Andriamanitra. Ka izany planina izany dia voalaza eto amin'ity Petera 2:7-8 ity. Kanefa isika, zany hoe ho levona zany zao rehetra izao, ho levony afo. Zay zany ny zavatra hita. Zao zavatra hitantsika zao araky ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia ho levony afo zany le izy dia ho avy Jesosy. Dia inona ny planin'i Jesosy? Kanefa isika, zany hoe manao an'izany rehetrarehetra izany zany Andriamanitra andevona n'izao rehetra izao. Kanefa isika araka ny teny fikasana na ny teny fampanantenana dia manantena inona araky ny voalaza eto ry hava-malama, dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao. Zany ny fanantenantsika, zany hoe tena vaovao mihitsy, lanitra vaovao sy tany vaovao izay itoeran'ny fahamarinana, itoeran'ny fahasambarana lehibe. Zany no zavatra zay tena tsara ho fantatsika. Misy teny fampanantenana izay omen'Andriamanitra atsika. Dia izany teny fampanantenana izany dia ho avy ndray Jesosy. Ary ny vokatrizay zavatra izay dia zao mialohany zany dia isy fandevonana ary soloana vaovao ity tany ity, mba azahoanan'ny Kristy manome antsika izay zavatra efa nomaniny ho antsika tsiraray avy, azahoantsika miaraka aminy mandritry ny mandrakizay, zany hoe tsy andao antsika mihitsy izy. Ka ny faniriny amin'izay fotoana izay dia ny atonga azy tsy hisaraka amintsika mihitsy na oviana. Zao no voalaza ao amin'ny Apokalipsy 2:2-1 ka hatramin'ny 4, fa raitsika aloha ny 1 sy ny 2. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony, ranomasina izay miteraka fisarahana. Ary nahita aho indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina, efa miaingo iona amin'ny vatiny. Ary nare feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho, nanao hoe indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olona ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamanitra. Zany hoe tsisy intsony le fisarahana. Zao manko mbola amin'ny finoana no iarantsika. Miaraka amintsika izy, tsy mandao antsika izy amin'ny zavatsarotra maro samihafa izay atrehintsika eo amin'ny fiainana ry havana, fa ny tena planin'Andriamanitra dia tsy hoe mijery antsika avy lavitra fotsiny izy, fa raisiny mihitsy dia zao hitoetra eo amintsika, eo amin'ny olona Andriamanitra. Ary mandritra n'izay fotoana izay dia zao ny voalaza eto, ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Be dia be ny ranomaso izay mirotsaka amin'izao fotoana izao, noho ny fahafatesana, noho ny alahelo, noho ny fahatsompanantenana, ny zavatra maro isan-karazany, dia ho fafan'Andriamanitra izany ranomaso izany. Ary tsy isy fahafatesana intsony. Ny zavatra mafy indrindra ry havana dia ny mandevona olon-tiana. Fa nandalo tamin'izany fanaramana izany, tena mafy dia mafy zany. Dia zao tsy isy intsony ny fahafatesana. Sady tsy isy alahelo, na fitarainana, na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Zany no planin'Andriamanitra izay efa nomaniny rahateo ho antsika tsiraray avy, dia ny planina mba hanomezana antsika ny tsara indrindra. Ny namana manko dia manomana manome ny tsara indrindra.
nanome manomana an'izany izy ho atsika tsiraray avy zao zany dia tiany raha mba hiaraka aminy mandritra ny mandrakizay isika reto ao anatin'ny fifaliana ao anatin'ny fahasalamana tanteraka Dr. Bell ao anatin'ny fahasalamana tanteraka tsy misy aretina ary tsy misy fahafatesana ary ara-miaina mandritry ny mandrakizay tsy andao antsika mandritry ny mandrakizay Andriamanitra zany efa planiny ho atsika izany ka mipetraka ny fanontaniana manao hoe inona ary zany ny tokony ataontsika mba tsy avery an'izany zay efa nomanin'Andriamanitra ao antsika izany mba tsy ho very anjara isika fa mba anana n'izany atao hoe fanantenana ary mba handray anjara amin'izany efa nomaniny ny tompo izany isika zany ny zavatra tena mba ilaitsika izao satria tsy ny rehetra akory no andovan'izany fanjakan'Andriamanitra zany na efa nomanin'Andriamanitra ho an'ny rehetra azy fa ho an'ireo izay miomana ho amin'izany ihany no tonga amin'izany koa andeha ary isika amin'ny tapany manaraka amin'izao famelabelarana zao andinika isika ny amin'ny hoe inona ny tokony ataontsika mba ho anisany zany olom-botsena izany isika mba anisany handray anjara amin'izany zavatra goavana zay efa nomanin'Andriamanitra izany isika ny baiboly dia maneho ohatra mampiasa ohatra izy amin'ny atao hoe fiainana kristiana hoarina amin'ny zavatra maro ny fiainana kristiana hoarina amin'ny ataontsika hoe mpanao boxe nao totoondry ny apôstôly Paoly moa mampiasa an'izany ary hoarina ihany koa amin'ny miaramila hoarina amin'ny mpamboly fa amin'ity androany ity dia raintsika ilay fanoharana anankiray fampitahana anankiray izay maneho ny amin'izay tokony ataontsika mba hahatonga antsika ho vonina dia ny fiazakazana lavitrezaka izany na ny atao hoe marathon fiazakazana ao amin'ny baiboly no ahitantsika an'izany andenge jerevantsika ao amin'ny Koritianina voalohany ao amin'ny Koritianina voalohany no ahitantsika Koritianina voalohany toko 7 Koritianina voalohany toko 7 ry havana no jerevantsika mba azahoantsika ny zavatra kendrentsika mako dia mba anisany ho vonina isika rehefa ho avy Jesosy dia anisany mba voaray amin'izany isika menakavy Koritianina voalohany toko 7 ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20 fakitsika amin'ny anaran'ny tompo izany tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazana dia samy miazakazaka avokoa nefa ny ray ihany no mahazo loka miazakazato izany mba azahoanareo ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny dia mitady saky-boninahitra mety ho lo ihany fa isika kosa ny tsy mety ho lo raha izao azy dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto ary mamely totoondry ile hoe boxeur mamely totoondry aho nefa tsy mamely ny rivotra fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko fandrao na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa ny tenako eto zany dia hoarina amin'ny mpiazakazaka ny kristiana ny apôstôly Paoly manko raha nanoratra ity ho an'ny Korintiana dia mbeo an-tsainy ny mpiazakazaka ao amin'izany toerana izany izay nalaza mihitsy ny marathon ny grika izany no niavian'izany namorona an'izany dia nandraisan'ny apôstôly Paoly lesona izany lesona ara-panahy be ny lesona izay azo tsoana amin'izany ataontsika hoe fiazakazana izany ny tenako dia afaka manamarina an'izany satria ty ihany koa ny fiazakazana ary nandraisana lesona lehibe izany ary tsy miazakazaka ataontsika hoe kilometatra vitsivitsy
fa tiany manao ny marathon moa zany dia 2 kilometatra ,2 ka hitatsika eto misy sary zay asehony amin'izany andraisana lesona lehibe zany ary mitondra fahasalamana zany hoe tsy voatery hiazakazaka marathon daholo moa tsika rehetrarehetra fa ny zavatra hita zany dia zao ilaitsika ny miazakazaka io zany izay mivady miazakazaka nanao marathon raha matovadiko moa nanao antsasaka marathon fa ny ahy kosa feno marathon feno zany natao tamin'izay fotoana izay dia reto izahay ampiaingana teo amin'ny marathon ary teo ny fahatongavana ny amin'izany io ndray iny zany tany Seychelles ty ndray tany Afrique du Sud no natao ny fiazakazana be dia be ny nandray anjara tamin'izany ka ny fiazakazana dia andraisana lesona lehibe ka iverina kely any amin'ny ity lohateny voalaza eto isika dia zao no voalaza ao amin'ny Hebreo toko 12 no ahitantsika ny 1 sy ny manaraka ko amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rano dia aoka isika anaisotra zay rehetra mitambesatra amintsika mba miniota zay malaky mahazo antsika ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazana filokana napetraka eo anoloantsika izao mijery an' Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy mitandro henatra mba hahazahoany ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanana ny seza fiandran'Andriamanitra izy fa hevero tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota tamy fandrao ketraka ianareo ka horeraka ny fananareo ianareo tsy mbola nanohitra sady tamin'ny ota hatramin'ny falatsan-dra zafady amin'ny Hebreo toko 12 no ahitantsika an'izany hitatsika amin'izany zany amin'io andinin'io amin'ny andalateny izay voalaza araky ny voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra hitatsika eo zany ny amin'ny hoe lesona tsoahana amin'izany ka amin'io Hebreo toko 12 no ahitantsika ireo dingana ataontsika mba hovonina isika amin'ny zany fitsenana ny Kristy zany mba handraisantsika anjara amin'izay efa nomanin'Andriamanitra hoantsika izany voarakitra ao amin'ny Hebreo voafitina ao le izy riavana ary io ny vavahantsika amin'izao ariva izao dia io Hebreo toko 12 ka hatramin'ny 14 misy dingana vitsivitsy zay araintsika zay raisina amin'ny atao hoe fiazakazana izany zany hoe ny fiainana kristianina zany dia hoarina amin'ny fiazakazana ny dingana voalohany dia ilay voalazana eo hoe aoka ozy izy aoka isika hiazakazaka zay le voalaza ao amin'ny Hebreo toko 12 eo zany ny tapany ny voalohany indrindra ny dingana voalohany zany dia fanapa-kevitra fa hiazakazaka fanapa-kevitra fa andray anjara misy ireo zay manao hoe za aloha dia tsy mahavita an'izany mihitsy tsy vitako ty miazakazaka ty eny izay tsy mahavita miazakazaka moa zany dia tokony mba handeha tongotra fa mba mandeha tongotra mafy mba atao zay atsemboka fa voalaza eto le manapa-kevitra na andeha tongotra mafy miazakazaka zany na mandeha mafy manapa-kevitra aloha fanapa-kevitra aloha zany ny zavatra voalohany indrindra eto manapa-kevitra ny andray anjara ary tsy hoe mieritreritra fotsiny ny andray anjara fa tapa-kevitra io dia eo amin'ny fiazakazana marathon dia dingana ray lehibe izany eo amin'ny mpiazakazaka na ny tena koa za talohan'ny nanao marathon dia
misy azay ady-tsaina kely zay hoe azafy edy anao ho vita ve le 42 kilometra ahoana sao de lava loatra zany indrindra moa rehefa nandeha tany mihoatra ny 42 kilometra na ny ultramarathon dia hoe ho vita ve zany de eo zany ianao mieritreritra any amin'ny vita sa tsy ho vita manapa-kevitra de tonga ny fotoana za hoe mety zany tapaka ny hevitra fa atao zany zavatra izany tapa-kevitra de zao ilaina de ilaina zay fanapa-kevitra izay satria manampy eo amin'ny fanazarantena izay eo amin'ny lesona ara-panahy zany dia ahitana zavatra maro zany ny mpiazakazaka dia manampy azy anapa-kevitra ny hoe malala ny amin'ny atao hoe inona moa zany ny amin'ity marathon ity inona ny amin'ity fiazakazana ity dia mividy boky izy misy karazana revue zay vakiny amin'izany de mahatonga azy tsy isalasala arakaraka ny voalaza eo ao amin'ity hebretoko fa 12 ty de hoe manana ireo vavolombelona zany hoe ireo zay efa nanao zany hoe reo mahery fonofinoana zany efa nahavita ny fiazakazany izy ireo dia mijery an'izany de hoe zareo zany navita antaoko tsika mba hanao zay ny zavatra voalazeto tsy misy zany ny tokony fisalasalana inona ny lesona lehibe izay atonga atsika vonina eo amin'ny fitsanana an' Jesosy amin'izany dia ny fanapa-kevitra tanteraka tsy miazoazo fa manapa-kevitra mihitsy andray an' Jesosy ho mpamonjy ny tena andray anjara tanteraka amin'ity fiainana kristianina ity tsy mizarazara tsy maka kely atsy am'izao tontolo zao de maka kely eto amin'ny ara-panahy fa tena miditra tanteraka mihitsy tapa-kevitra zany isika fa andray an'i Kristy ho mpamonjy ny tenantsika manolo tena tanteraka zany ny zavatra tena ilay amin'ity fiazakazana ity ny olona mbola mizarazara saina dia tsy ho vonina amin'izany fitsenana an' Jesosy izany tsy andray anjara amin'izany efa ny manin'Andriamanitra ho antsika izany zay zany ny dingana voalohany zay noho ny fahasoavan'Andriamanitra ny dingana manaraka dia ny fiomanana zava-dehibe ny fiomanana raha jerevantsika ao amin'ny lay hebreo teo ao amin'ny hebreo toko fa 12 de resany ao ny amin'ny ity fiomanana ity inona ny tokony ataony amin'izany ny mpiazakazaka dia malala ny mazava-dehibe ny fiomanana raha ohatra ka tsy ampy ny fiomanana dia tsy ho vita izany zavatra izany ka inona ary le fiomanana zay ilaintsika eto vakitsika nge ao amin'ilay hebreo toko 12 teo zao ny lazainy eto dia aoka isika ny andiny voalohany no ahitantsika an'izany dia aoka isika koa anaisitra zay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota zay malaky mahazo atsika aoka isika anaisitra izay mitambesatra izay mavesatra rehetrarehetra zany ny mpiazakazaka dia malala ny mazava-dehibe ny amin'ny atao hoe esorina zay mitambesatra eo amin'ny fitafiana aloha dia tsy hoe costume no entina manao marathon na kiraro ataontsika hoe misy talon lava de lava no entina manao marathon fa kiraro manokana fitaovana manokana fitafiana ataontsika hoe manokana fa tsy hoe akanjo ba matevina be na palitao ngeza be manto mihitsy no entina miazakazaka anahoana za zavatra zany manahirany zany na zavatra mavesatra be no lanjaina fa esorina zany zany hoe zay zavatra ny fitafiana zany efa voatokana mihitsy ny amin'ny hoe zao no anaovana azy satria maivana izy ireny ary motina ihany koa araky ny ataontsika hoe miaina eo amin'ny mpiarabelona ao anatin'izany koa ny anesorana ny lanja raha ohatra ka mavesatra na ataontsika hoe ngeza de tsy maintsy mampihena tena am'izany amin'ny alalan'ny fanazarantena amin'ny alalan'ny sakafo amin'ny alalan'ny zavatra maro isan-karazany esorina zany zay zavatra rehetra mitambesatra miomana amin'izany ary ny fiomanana ihany koa de mila fahaizana ihany koa zany zavatra izany
mila mahalala. Za zao ohatra tamin'ny voalohany tsy de tena nahalala loatra n'le fitsipika hoe zavatra tokony atao de zao tsy nitapana tsara ny ontokotra ary tsy tapaka tsara de zao afaka le izy rehefa miazakazaka iny de lasa mangana. Ny azy zao tamin'ny voalohany miazakazaka efa firy no tongotra no afaka eo amin'ny 5 eo afaka satria tsy nanaraka ny fitsipika izay natao amin'izany. De misy ihany koa ny lalàna zay tsy maintsy mba fantatra any amin'ny hoe rehefa miazakazaka dia mitraka fa tsy mitanodrika satria raha mitanodrika ianao de manjary very ny hery azahoana amin'izany satria manjary manohitra ny loi de gravité de mijoro tsara zany. Eo ihany koa le hoe misy lalàna mifeny amin'ny hoe tsy tamin'ny voalohany aheritreretiko hoe miazakazaka ty nitongotra ihany miazakazaka. Mo tsy mitongotra ihany miazakazaka fa ny vatana eny ambony koa miazakazaka. Manampy zany ny sandry ny vatana miazakazaka. De zay natonga hoe ilaina koa zany manao pompy, ilaina ny manao abdominaux anamafisana n'izany rehetrarehetra izany. Zany hoe ilaina ho fantatra zany rehetrarehetra izany, zany fitsipika izany. De torak'izany koa isika mity azakazaka ara-panahy ity. Eo amin'ny fiomanana de ilaintsika ny mahafantatra ny fitsipika ty fiazakazana ity. Aiza moa no ahitana izany fitsipiky ny fiazakazana izany? Dia ny tenin'Andriamanitra. Ny Baiboly ry havana no milaza amintsika ny amin'ny hoe zao ny fomba fiazakazana amin'ny maha-kristianina antsika. Ahatonga antsika ho tonga any amin'ny farany, any amin'ny arrivé dia mila mandinika ny tenin'Andriamanitra isika. Efa nandinika ny amin'izany tsika ry havana, ny amin'le hoe jiro mazava. Eo an-dalan-tery ny tenin'Andriamanitra. Tonga ny fotoana zay andinintsika an'izany tenin'Andriamanitra izany. Mihoatra noho ny tamin'ny lasa izany. Tsy atao an-tsirambina satria raha manao an-tsirambina ny fandinina ny tenin'Andriamanitra isika dia tsy malala n'ireo fitsipika zay mife de manao fahadisoana de manjary reraka eny am-pandehanana eny. Rehefa tonga tokoa ny fiazakazana, zay efa nahita olona zay efa any amin'ny 70 kilometatra izy, zany hoe 12 kilometatra zany ny tsy atoavany dia reraka izy de tsy afaka nanohy intsony. Tsy ampy, mety tsy nalala ny lalàna mifehany zany fiazakazana izany izy. Isika koa dia manana ny tenin'Andriamanitra izay mife ny fitsipika, manome antsika ny fitsipika mife ny fiazakazana ara-panahy. Isan'andro zany de dinio ny tenin'Andriamanitra ry havana satria izany no anampy antsika ahavita n'ity fiazakazana ity. Manaraka an'izany ny sakafo. Misy sakafo izay tsy maintsy atao hoanina ny amin'izany. Ny tenin'Andriamanitra koa dia hoarina amin'ny sakafo izany. Satria raha tsy ampy sakafo isika dia tsy hanana hery. Tamin'iza voalohan'ny tandrina de zao tao Antananarivo tao de ndray andro niantsoany présidenty Fokotany moa ny antsoina azy tamin'izany fotoana izany. Présidenty Fokotany, mbola antsoina présidenty Fokotany hatramin'izao. De niantso azy hoe pasteur, atao izy mba hiara-miasa tsika. Hiara-miasa. Eny tompoko, inona moa zany le fiara-miasa? Anao izy mba mety ve anao raha mba atao pasteur ny Fokotany? Pasteur ny Fokotany président? De hoy hoe inona moa zany ny asan'le pasteur ny Fokotany? Azahoako manaiky na tsy manaiky, izy fa zao za zany ny président ny Fokotany de nao ny pasteur ny Fokotany. De inona le asan'le pasteur ny Fokotany? Zao izy rehefa misy manamanjoa de zao tsy mitady olona hafa tsony tsika na pasteur hafa na mpitondra fivavana hafa fa de fa ianao zany pasteur no misolo-tena ny Fokotany mandeha mamangy manamanjoa. Mety aminao ve zany pasteur? Mety hoa. Zao izy rehefa misy zavatra fivavahana ny takan'izany de ianao zany rehefa zavatra ara-panahy ato amin'ny fokotantsika pasteur de ianao zany miandraikitra an'izany. Eny ary hoa fa ekena zany zavatra zany amin'ny tany etretena. De nandeha tokoa ny fotoana de niantso président Fokotany, pasteur,
andaotsika andeha hamangy manamanjo. Ay, eny ary tompoko, lasa zay nandeha namangy ny fianakaviana. De afaka herinandro teo, pastero andao andeha hamangy manamanjo. Andao ary président. De afaka eo mitapa-bolana, lasa andray koa andeha hamangy manamanjo. De nefa rany ny teny tamin'ny président ny fokotany hoe président mba misy zatra tsy mazava amiko ihany amintsika ty ohatra ny be de be loatra le olona maty atao ny fokotantsika fa inona ny mahatonga an'io zavatra io. De zao izy président ny fokotany tsy atao mafy izy ty, de fa resatsika ihany le izy fa izao izy raha vao marikao paster ireo olona zay tratrany zany hoe maty tao ao de avy amin'ny faritra zay tena sahirana ara-pivelomana de sahirana ka izao izy be de be amin'ireo olona reny tsy ampy sakafo izy ireo. De zao raha vao tonga ny aretina de tsy matolotra ny aretina izy ireo dia maty. De hoe lasa tamin'izany ny eritreritro hoe hay, zay zany ny fomba fiasan'ny devoly, ataony zay atonga atsika honona, ataony zay atonga atsika tsy sakafo dia mora aminy ny mandresy atsika. Ka izao ary aoka hihinana ny tenin'Andriamanitra isika. Ny fiomanana lehibe zay ilaitsika dia ny mihinana ny tenin'Andriamanitra, mandinika ny tenin'Andriamanitra ary mampiatra an'izany eo amin'ny fiainatsika. Ny anarantsika ny amin'izany, ny anarantsika ny amin'ny fankatoavana, zany rehetrarehetra izany dia entina ilazana fa tena ilaitsika de ilaitsika tokoa ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Fiomanana lehibe izany. Ny fiomanana araka ny voalaza eto koa de le voalaza eto hoe manala ny mavesatra rehetrarehetra, ny fahotana le hoe mavesatra eto izay mitambesatra, anaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika, anaisitra izay mitambesatra amintsika. Inona moa ny zavatra mitambesatra amintsika? Tsy voatery ny fahotana izany fa mety zavatra zay tsy hoe ratsy akory kanefa mety misakatsakana antsika, mampiena ny fotoana ohatra atonga atsika tsy afaka andinika ny tenin'Andriamanitra. Mety zavatra jerena angambo zany, mety fotoana be loatra lany amin'ny internet angambo izay mety mijery zavatra tsara isika kanefa mety zavatra azo vela ihany ny sasany amin'izy ireny fa mba azahoana mampiasa ny fotoana andinina ny tenin'Andriamanitra. Mety zavatra zay tsy ratsy amin'ny hoe mahaizy azy fa mety mampiena ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Reny rehetrarehetra ireny zany dia atao zay esorina zany rehetrarehetra izany. Le hoe mavesatra ihany koa eto dia entina ilazana ny amin'ny zavatra ao anaty ao. Mety lolom-po angamba izany, mety alahelo angamba izany. Zany rehetrarehetra izany mety ngidi-panahy zany na fankalana zany de mitambesatra tsy azahoana miazakazaka, mahatonga ny fiazakazana miena raha mavesatra ny zavatra atao de miena ny fiazakazana. Zany rehetrarehetra izany dia esorina daholo reny rehetrarehetra ireny. Ary ao anatin'izany koa moa ny fahotana araka ny voalaza eto, ny fahotana izay malaky mahazo antsika. Le hoe fahotana malaky mahazo dia raha jerena ny tenin'Andriamanitra de zao misy karazany roa zany raha amin'ity lafiny ity ny fahotana. Misy ireo fahotana zay tsy malaky mahazo ary misy ireo fahotana zay malaky mahazo. Ny fahotana zay tsy malaky mahazo de ireo fahotana zay hita hoe ohatrany tonga de marikoriko avy hatrany. Misy olona zany hoe ny devoly dia manampahaizana manokana izy amin'ny fakapanahy, karazana mba manao étude, manao fikaroana izy zany hoe amin'ny consommateur iza moa no tiany zao sakafo zao de ino ny homany eo de iza ny tiany zao fakapanahy zao de zao no meny. Misy olona sasany zay raha voarosiny devoly eo ny fijangajangana tsy miditra am'izany mihitsy izy de ozy ny devoly hoe aza raha fijangajangana de tsy ho azo mihitsy io satria izy de tena tsy tiany zany. De misy ndray ataontsika hoe mangalatra io tsy mangalatra zany io
fa zavatra hafa fa fahotana fakapana hafa izay araky ny hita eo zany hoe reny zavatra zay tsy tiatsika ireny zany de reny ny fakapana zay fahotana zay tsy malaky mahazo fa misy kosa fakapana zay malaky mahazo na fahotana zay malaky mahazo zay efa manana foronana ao am'izany fa mitolona mba hialana am'izany reny zany ny atao hoe fakapana na fahotana malaky mahazo de esorona reny rehetrarehetra ireny tadidiko tany ampianarana raha niofana ho mpitandrina izahay nisy teo amin'ny efada teo zay ny vorivory de avy ny pastera anankiray misotro ronono nanatona anay izy de hoe ry tovolahy isany mametraka fanontaniana aminareo de inona zay fanontaniana zay pastera zao izy inona ny fomba mahery vaika indrindra azahoana mandresy fakapana de ozy izy zay hoe pastera de manohitra ka toerina ny fakapana pastera toerina de ozy izy hoe diso zany tsy zany ozy ny fomba mahery vaika indrindra andresena fakapana fa inona pastera mandositra fakapana ozy ny tena mahery vaika indrindra eo amin'ny fandresena fakapana mandositra n'ireo fakapana ay ve marina tokoa tena nanampy be dehibe zay zavatra zay Andriamanitra raha ohatra moa voatery tahaka ny Josefa zay voatery niatrika fakapana dia omen'Andriamanitra indray ny hery azahoana manohitra an'izany fa ilaitsika miala amin'ny fakapana mandositra zany ny zavatra ilaina ka ny zavatra mitambesatra eto de eo ihany koa ny fahotana zay tsy ny bebahana ilaitsika zany zao ny voavela heloko tena ilaitsika izany ilaitsika ny manala amin'ny zavatra maro rehetra mitambesatra ao ilaitsika koa miala amin'ny fahotana mangataka amin'Andriamanitra isika mba anatanteraka n'izany rehetra izany manaisitra amin'izany miala amin'izany ary ny manaraka de zao miazakaza amin'ny faharetana maharitra amin'ny fiazakazana zany hoe tsy kivy mihitsy le hoe miazakazaka eto amin'ny paharetana le fiazakazana amin'ny teny fototra de hoe agone le hoe reseto na le fiazakazana de hoe agone avy any no azahoana an'ilay teny frantsay hoe agonie na amin'ny teny anglisy hoe agonie zany hoe hery misy zany le faharetana eto le hoe miazakaza io le lazain'ny Paoly hoe asiako mafy ny tenako mangana ary mifetena amin'ny zavatra rehetra zany hoe misy zany fandavatena zay ilaina tsy maintsy io le voale andalantery tsy vita am'izao fotsiny fa tsy maintsy misy fandavatena le am'izany zavatra zany misy zavatra zay lafiny zany ny tokony ataotsika tsy mitady zavatra zay mora na ny zavatra foronana na makany am'izao tontolo zao fa fandavatena zany ny ilaitsika ary Kristy no manampy itsika am'izany zavatra izany ary le hoe ampaharetana ny teny grika eto de entina ilazana ampahavononana tsy milavolefona zay ny voalaza eto tsy milavolefona mihitsy na iny kodona na iny kiatra eo ambany fitarian'Andriamanitra dia tsy ilavolefona isika satria zany no antony ka izao misy ny fitsapana misy ny mety zava-mitsakana maro isan-karazany kanefa izao tokony ho tapa-kevitra zany isika eo amin'ny fiazakazana ary hita nge zany raha ny tenanay zao de nanao an'izany fanandramana zany tany Seychelles mafana de mafana rehefa nanao marathon sady be de be ny fiakarana de zao tonga ny reo fiarakodia zay alefan'ny organisateur na ambulance de any amin'ny faraparany iny de ozy izy zareo hoe sao de hiakatra anaty tomobile ianao dikan'izany zany hoe hijanona tsy azakazaka ntsony oafa misaotra indrindra tohizana alizy am'izany efa eno reraka ny any amin'ny ranjo eny fa de zao tohizana alizy satria manao zay avitana an'izany marathon izany ka izany koa ny fiainantsika ara-panahy
tsy maintsy misy fandava-te, tsy maintsy misy fikirizana eo ambany fitarian'Andriamanitra. Ka izao aza milavolefona, aoka mihitsy tsy ho kivy na ho inona ny tranga na inona hitranga, satria manana an'ilay tanjona isika. Dia ilay tanjona lehibe izay hiaraka amin'ny Kristy mandritry ny mandrakizay. Hiala amin'izao zavatsarotra izao dia omenany izany. Misy clip izay aseho atsika izay maneho ny fikirizana, video izay maneho an'izany. Ka izao hitantsika ao zany ny amin'ny reto andeho jerevantsika ity. Io dia John Stephen Akwari, marathon, mpiazakazaka marathon avy any Tanzania izy io, izay ienotsika le izy. The finest in the human spirit. A performance that gives true dignity to sport. A performance that lifts sport out of the category of grown men playing at games. A performance that gives meaning to the word courage. All honor to John Stephen Akwari of Tanzania. Perhaps the words of John Stephen Akwari epitomize all that is right in the human spirit. When asked why he did not quit, he said simply, "My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race." I John Akwari tany amin'ny 720 kilometatra tany dia naratra mafy izy. Dia ranomarina zany dia tokony ilavolefina izy, kanefa araka ny hitantsika teo dia nanapa-kevitra izy, ny hoe tsy maintsy vitaina izy ity, na dia naratra mafy aza. Dia hozy izy hoe tsy nianompoka ny azakazaka ihany. Zany tsy zany akory ny nanirany firenena tanzaniana ny fireneko hafa mba niamita zany. Rehefa manompoka isika dia mamita na eo aza ny zavatsarotra. Misy ndray Suissesse, zany hoe nionona tany Amerika tany amin'ny 1984 no nanomboka nanao marathon, ny vehivavy marathon feno zany. Dia tany Californie indrindra no nanaovana an'izany fiazakazana izany. Ka ity vehivavy ity dia tsy afaka nanao fadisona izy taminy hoe tsy nisotro rano izy, point d'eau zany tsy le farany tsy nisotro, dia saika tsy vita. Kanefa jereo ange fa tsy nilavolefina mihitsy izy hatramin'ny farany. Zay ny zavatra hita eto. Eto ndray Gabriela Anderson Ze won een marathon in december 83 in Sacramento. Afzichtelijk. En ze gaat hier nu over de finish. Gabriela. Tsy nilavolefina izy fa tody hatramin'ny farany. Ary ny zavatra mahafinaritra dia zao, amin'ny fiazakazana izay ataontsika io dia tsy rery akory isika, satria araka ny voalaza ato amin'ny Hebreo 12 amin'ny ilay teny izay fa
ny finiditsika. Ny andininy faharoa, mijery any Jesosy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy mitandro henatra mba hazony ny fifaliana napetraka teo anoloany. Le fifaliana napetraka teo anoloany dia le fifaliana hiaraka amintsika mandritra ny mandrakizay ka dia efa mipetraka eo amin'ny akavanany seza fendranan'Andriamanitra izy fa hevero tsara ilay naharitra ny fanoerana nataon'ny mpanota taminy fandrao hoketraka ianareo ka horeraka ny fanahinareo. Ianareo tsy mbola nanotra ny ady tamin'ny ota hatramin'ny fahafatesa tamin'ny falatsahan-draha. Inona moa ny hevitra zany ry havana? Mijery any Jesosy. Izany hoe Jesosy Kristy araka ny voalaza eto dia izy no mpaninona tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Ndika zany dia zao izay rehetra tapa-kevitra anao an'ity fiazakazana ity dia mijery an Jesosy izy. Jesosy mihitsy manao ny fomba rehetrarehetra mba hahatonga azy ho tonga any. Rehefa tapa-kevitra isika ary manaiky anaraka an'ireo fitsipika maro isan-karazany araka ny efa ny anarantsika tamin'ny fakomaliny amin'ny hoe raha tia ianareo dia mitandrina ny didiko, manaraka mandray azy ho mpamonjy ny tenantsika isika. Tapa-kevitra ny hazakazaka, tapa-kevitra tsy misy mihitsy fisalasalana fa miditra amin'ny atao hoe maha-kristiana. Tapa-kevitra ny amin'izany dia zao Kristy mihitsy izy manko efa ny hazakazaka ihany koa. Ny hazakazaka izy na tanteraka ny fiazakazana izy mafy ihany le tapany farany araka ny voalaza eto. Raha tao Getsemane izy dia tapa-kevitra saika nanao hoe esory amiko ty kapoka ity, navesatra loatra. Le tapany farany teo amin'le marathon, tamin'le tapany farany tamin'le fiazakazana, navesatra dia navesatra, sarotra dia sarotra. Kanefa rehefa nitolona izy dia hoy izy hoe tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao. Dia niroso izy, nisotrony izany kapoka mangidy izany ary vokatra zavatra izay dia azo ny omena antsika izany fandresena izany. Nandresy izy vita soamantsara izany hazakazaka izany ary nataony izany mba hahatonga antsika andresy. Ka iny fandresena iny dia lasa fandresentsika. Taditsika ny Coupe d'Afrique des Nations izay tsy ela tamin'ny taona lasa dia faly ery ny malagasy rehefa nandresy ny Barea, nandresy dia horakoraka teny Antananarivo teny sendra-tany tamin'izay fotoana izay feno mihitsy ny tao Antananarivo tany amin'ny toerana maro isan-karazany manerana ny Madagasikara. Fifaliana re zao e, fifaliana. Dia zao ny hoe nandresy isika. Zareo tsy manao hoe nandresy ny Barea fa hoe nandresy isika. Kanefa firy moa no nataontsika hoe nandaka baolina tamin'ny fotoana io, firy no niditra teny ambony terrain nijery daholo, fa voalaza hoe nandresy isika. Izany hoe ny fandreseny Jesosy dia lasa fandresentsika. Ny fandreseny Barea dia lasa fandreseny vahoaka malagasy teo amin'ny izany ady baolina kitra izany. Ary zay mazava amiko ilay voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany 12:17 manao hoe ka isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Kristy ilay efa nandresy, izy manome antsika n'izany fandresena izany ary nataony izany mba hahatonga antsika ho todi-soa any amin'izay efa nomaniny. Ka izao mety mieritreritra antsika hoe ho toditsika ave izany. Misy ihany koa ato video farany izay hojerevantsika. Ity indray dia lehilahy anankiray mpiazakazaka tany Barcelone 1992.
andeha rahatsika. Derek Redmond. Tapa-kevitra izy ry havana fa tsy lavolefina amitatra amin'ny farany mitsangana ny olona dia inona ny zavatra nitranga. Misy lehilahy anankiray nidina teo amin'ny sedra fiazakazana, tsy izy io fa ny dadany. Dia hoe ahoana anaka, tsy aleo ve, ahoana, inona no atao, tsy maintsy vita ty ozy izy dada. Raha izany ozy izy ny dadany, andeha ampiko anao avita azy. Dia niaraka izy mianaka ary nefa rano dia tody tsy nijanona hatramin'ny farany. Zany ry havana ny sary zay tiako hipetraka ao amin'ny saintsika ao. Efa manomana toerana ho antsika Andriamanitra. Ary ny faniriny dia atonga antsika izao hiaraka amin'ny mandritra ny mandrakizay. Mandritry ny mandrakizay ka tsy andao antsika mihitsy izy. Sarotra ny zavatra mitranga teto amin'ity planeta ity. Dia ny zavatra nataony dia zao, vonina mihitsy izy nanao lanitra vaovao sy tany vaovao antsika. Dia zao rehefa tapa-kevitra tsika dia ataony ny fomba rehetrarehetra atonga antsika ho tody ihany. Koa tapa-kevitra ve tsika amin'ity androany ity noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia ny amin'ny hoe vonina anao ny fiazakazana ara-panahy ary andray an' Jesosy ho mpamonjy ny tenantsika, ary anao ny fiomanana rehetra eo ambany fitariana, ary dia anaiky ho tantanana isika. Ary rehefa izy no mitantana antsika dia ho tody mandrakizay. Aoka atsangana ny tanantsika raha ohatra ka zany ny fanapa-kevitsika. Andeha ary hiara hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra zahay ny an-danitro. Tena tsy mandao amin'ny sarotra tokoa ianao. Eto amin'izao fiainana izao, ary tsy vitan'izay ihany fa efa manomana toerana ho anay ianao. Izay tonga anay hiaina mandritry ny mandrakizay miaraka aminao amin'ny fahasambarana ary tsy saraka intsony. Koa indreto zahay tapa-kevitra ny anaradianao, ampio zahay mba ho tody hatramin'ny farany. Amin'ny anaranao Kristy lahy tsy mandao amin'ny sarotra no angatana izany. Amen. Eny ary tompoko, dia omena an'ireo mpandrindra ny Dr. Bell ny fitenenana eo amin'ny famaranana n'izao fotoana izao sy amin'izay mety ho fanohizana an'ity fotoana ity. Totra indrindra ny pastora Ratsara, isika ny amin'ny afatra sarobidy izay mena antsika nandritry ny efatra nandritry herinandro ity. Ny fikasana moa araka ny fahavononana dia maniry izy ny hanohy izany fampianarana izany isam-bolana ho antsika tsirairay avy, ka mino aho fa samy marisika ho amin'izany isika tsirairay avy dia ho mampitaina eo ihany ny amin'ny fandaminana ny amin'izany rehetra izany. Fa hitantsika fa Kristy ilay tsy mandao, izy ilay nao amin'ny sarotra izy asika dia tsy mandao izy, izy nanome ny teniny ho antsika, manana fitiavana antsika, safinonoka izy, ary izy ihany koa ilay mbola te hiara-monina amintsika mandrakizay rehefa ho avy indray tsy ho ela. Koa izany fanantenana izany anie dia hitombo ao anatintsika tsirairay avy. Mbola betsaka ny zavatra azontsika iarahana amin'ny pasteur Paul Ratsara, ary mahafinaritra ny finiavany
mandinika amintsika ny amin'ny soratra masina koa dia isaorana azy indrindra izany. Fa alina moa ny andro ka dia ho faranantsika izao fotoana izao asa ka mbola manana zavatra hanampiana azy pasteur Paul Ratsara ary izy koa no angatantsika marana izany amin'ny vavaka. Eny ary tompoko eto angamba dia mbola mamerina ny fisaorana n'Andriamanitra isika ary saorana be dia be koa ianareo mpandrindra, saorana ho atsika menakavy ny amin'ny fanatrehana n'izao fotoana izao. Ny fanohizana izany moa araka ny voalaza teo rehefa niresaka izay sy Dr Abel dia nanana etaeta ihany koa izy ary za koa moa ny hoe azahoana manohy an'izany. Mbola hodinina eo moa zany le izy raha ohatra ka zay no tanterana, raha zay ny faniritsika ny amin'ny hoe hotohizana isam-bolana makaloha hevitra anankiray dia dinina izany miditra lalindalina kokoa zany tsika satria atao hoe savaravina ihany zay nataontsika izay santatram-bavarano, mbola be dia be ny zavatra zay atao mba hiomanana amin'izany fiavian'i Kristy izany. Manaraka an'izany dia ireo namantsika izay nasaina manokana amin'izao fotoana izao dia azonareo atao zany ny efa mandinika sahady, mandinika zany hoe mifandray amin'ny reo namantsika izay mety nanasa antsika, mifandray amintsika, izy ireo mety manana karazana literatura na zavatra hafa izay azontsika vakiana andalinana n'izay efa voalaza izay, na eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana zany, na eo amin'ny lafiny ataontsika hoe ara-panahy ihany koa zany rehetrarehetra izany. Dia ho an'ireo izay manaraka ihany koa amin'ny YouTube na amin'ny Facebook raha ohatra ka misy ny tiantsika angamba hitantsika eny amin'ny hatramin'izay le hoe iza no mampiely an'ilay izy amin'ny Facebook dia azonareo atao angamba ny mitady raha ohatra ka tsy misy zany olona zay nanasa antsika kanefa mba tia handalina an'izany tsika dia inona no atao Dr Abel, misy adresy ve na link na inona no azo atao raha misy ireo namantsika zay maniry ny anaovana n'izany ataontsika hoe fandalinana izany ankoatra n'ilay mety eritreretina hoe isam-bolana. Ankoatran'izay zany irariana dia isy fahalianana eo amin'ny tsirairay avy amin'izay fanontaniana izay koa dia malalaka ianareo afaka mandefa soratra amin'ny messenger mivantana aty amiko dia ahafahako mifandray amin'ny pasteur Paul Ratsara ihany koa moa zany. Misy hitantsika eo amin'ny sehatra ho an'ireo izay eo amin'ny Facebook zany dia misy DRL manao Facebook eo ihany koa ka dia tsara raha ohatra ka tianareo fantatra Bel Razafindrabe amin'ny Facebook messenger dia afaka mamifantaniana ireo fa mpifaliana no ahafahako manaraka ireo fanontaniana izay mety manetsiketsika ny saintsika tsirairay avy. Eny tompoko. Fotoana rehetra izay mbola mety tohizany ity fiarahana ity manaraka. Eny ary tompoko dia mankasitraka indrindra ny faharetantsika tsiraray avy zao ary dia nondrika ny lohantsika hivavaka isika. Ray malalo mbola mametraka ny fiainanay rehetra eo am-pelantananao zahay. Ianao no hitari-dalana anay, ianao no omba anay, ianao no hiaro anay, ary ianao koa ny tantana ny tananay mba ho todo soamantsara amin'ilay toerana izay efa nomaninao anay tsiraray avy. Ka tsy misy na dia iray aza aminay reto mba ho latsaka ilalana amin'izany fa mba ho tody isoa any amin'izany toerana izany. Amin'ny anaranao irery ihany Kristy no angatana izany. Amen. Amen. Saotra indrindra pasteur Paul Ratsara ny amin'ny fandavatena, ny fotoana sy ny zavatra rehetra ka dia ny tompo hanampy anao amin'ny fizarana ireo talenta sy fahaizana mandanina baiboly aminay tsirairay avy. Dia tapandriamanitra daholo ary sika rehetra ireo izay ray dia tratry ny fetiny ray. Andriamanitra neny amin'ny mesaina sy fahendrenantsika ray mba azahoantsika mitantana ny ankonana sy ny mpiarabelona. Tapandriamanitra daholo tsika tompoko.
Saotra tompoko. Saotra pastera. Ianao daholo saotra betsaka indrindra. Andriamanitra tsy mandao, Andriamanitra tsy mandao, hoe tsy mandao anao. Fa ianao maniasia mande, sotra miankavy. Fa Andriamanitra tsy mandao, hoe tsy mandao anao. Fa ianao mamila filasady, tadonto tsy mila sifa. Izy te tsy mandao, hoe tsy mandao anao. Andriamanitra tsy mandao, Andriamanitra tsy mandao, hoe tsy mandao anao. Fa ianao maniasia mande, sotra miankavy. Fa Andriamanitra tsy mandao, hoe tsy mandao anao. Fa ianao mamila filasady, tadonto tsy mila sifa. Izy te tsy mandao, hoe tsy mandao anao. Imesuranao eo anandavaka no miafara ripanotao. Tsarovy fa Andriamanitra tsy mandao, Andriamanitra tsy mandao, hoe tsy mandao anao. Fa ianao maniasia mande, sotra miankavy. Fa Andriamanitra tsy mandao, hoe tsy mandao anao. Fa ianao mamila filasady, tadonto tsy mila sifa. Izy te tsy mandao, hoe tsy mandao anao. Farana niraka anao isika miteny manao hoe, netoriny filazantsara korendolona marobe. Ianao tsy mitory fa nataotry fandona Lucifera. Tsy namanana fenona fa vavodona de fa mianjera risaka zao. Tsarovy fa ny tompo de tsy mandao, fa ny tompo de tsy mandao, hoe tsy mandao anao. Fa ianao maningatsy ianao, sasamiarina fa voafingana. Fa izy de tsy mandao, hoe tsy mandao anao. Fa ianao tia mialangalana, de iverina tsasadalana. Fa izy de tsy mandao, hoe tsy mandao.